somary sahirana zaho angamba mba azoazo kely a somary sahirana koa lalatsiny fa somary ratsiratsy ny sary satria tsy ny fitaovana izay fampiasako isan'andro tahaka mahazatra no azoko nampiasaina androany a nefa mino fa tsy asakantsika izany fa dia faly miarahaba anareo a faly indray mifanatitava aminareo ao anatiny ity fandarantsy amin'izao aly izao a manona fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy izay manaraka ny fandaharana dia ataoko hoe fahalina dia alina raha misy tsika amin'izao fotoana izao atsika izay eto Madagasikara dia mino kosa fa mitombina tsara foana ilay hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakarivotsika raha tsy reraka ary miaro tory am-bavaka tsika somary nanarisarotra kely ny fandaharana androany satria somary nisy olana kely eo amin'ny resaka fitaovana fa dia nanapa-kevitra fotsiny aho hoe efa nivonina efa nanomana hoe hanao ny fandaharana dia ataoko na amin'izay zavatra misy eo dia lako tsiny aloha izany ny sary fa somary tsy dia tena mazava tsara ny sary fa mino aho fa maheno tsara angamba tsika mba mila retour kely satria tsy manana appareil fanaova contrôle mihitsy aho eto hoe tena maheno tsara ve aloha nareo izay aloha izany fa ny sary somary tsy dia tsara loatra fa maheno tsara ve tsika ahafahantsika miroso ao amin'ny fandaharana miarabantsika rehetra tonga soa azarao ny namana miaraba sœur Béatrice izay any Koeta mankasitraka indrindra ny amin'ny fiara-miasa rehetra izaho aparitaka na amin'ireny groupe maro isan-karazany ireny dia mba tena hoe hamonjy fanahin'olontsika mba tena tsy ho titentsika satria mino aho fa hanampolona be da be indray ity fandaharana vavaka izay ataontsika androany ity ary tena tsapako hoe zava-dehibe ty vavaka izay ataontsika androany ity mahatonga ny fahavalo tena misopatsopatra manao fomba rehetra saika hoe tsy ahavitako an'ity fandaharana ity efa nietrehitra kivy saika kamo mihitsy ny ara saika hoe andeha atory zany fa tsy anao foatra ny tonga dia nisy herindray tato anatiko hoe avy alao amin'izao rangafa tsy rariko izany fa anao dia izay zavatra misy eo dia ataoko dia tena hoe mino aho fa miasa ny tompo ary mino aho fa misy olona be da be voakasiko ity vavaka ity mahatonga ny fahavalo miezaka manakatsakana an'ity fandaharana ity androany dia manentana antsika rehetra tena hoe hiditra ato anatin'ny fandaharana anaraka n'izany hatramin'ny farany mba tena ahafahantsika mahita ny voninahitran'Andriamanitra
mialohan'ny hidirantsika ao anatin'izay vavaka izay dia azavaiko ny vavaka atsika ny fandarana ataontsika androany dia fandarana vavaka. Mety isy fampianarana kely ihany fanazavana vitsivitsy ihany ny tenatena fa tena vavaka ny tena ho ataontsika androany dia vavaka hoentintsika mitaky ny amerenana amin'ny laoniny iray ireo zavatra rehetra izay momba antsika nangalarony fahavalo. Be da be ny zanak'Andriamanitra victime na fandrobana na halatra izay ataon'ny fahavalo. Isakalina amintsika ireo dia be da be ny zavatra momba antsika angalarany fahavalo. Ao anatin'ny torimaso tsika mety tsy mahafantatra fa be da be ny zavatra momba antsika angalarany fahavalo. Izany mahatonga tsika indraindray manofo hoe mivarotra, manofy antsika hoe mandehandeha any an-tsena, manofy an'ireny karazana magasin ireny, dia indraindray manofy hoe ianao mandeha miantsena dia ao anaty arinanao dia misy mangalatra, indraindray ianao manofy hoe misy manenjika. Be da be izany ireo karazana fambara ohatra raha nofy fotsiny manambara hoe misy zavatra momba antsika izay angalariny fahavalo any amin'ny tontolo ara-panahiny. Dia aty amin'ny tontolo hita maso ilay izy dia lasa ohatrany hoe olona velona eny fotsiny ilay olona, tsy olona miaina araka ny programan'Andriamanitra. Andriamanitra mantsy ry havana dia niteny antsika hoe ho avy aho izy mba hanana fiainana ary hananany fiainana be da be. Izay no tenin'i Jesosy. Andriamanitra koa hatrany am-boalohany dia tena nitsodrana ny olombelona mihitsy araka n'izay efa niteneniko teo fandarana teo aloha hoe miabetsah dia mameno ny tany hozy izy ary mampanompo azy. Izany hoe tena tian'Andriamanitra izany ary sitrapon'Andriamanitra tsika tena hoe hiaina faly sy filahitra eto ambonin'ity tany ity. Dia mialohan'ny hahatongavan'ny olona tsirairay dia efa misy planina noman'Andriamanitra ho an'ny olona tsirairay avy hoe izao avy ny zavatra ho tanterahina aminy. Matetika nefany tsy izay no zavatra mitranga. Lasa mivoana amin'ilay planin'Andriamanitra matetika no zavatra tena tanteraka amin'ny fiainan'ny olona, satria misy zavatra momba antsika angalarany fahavalo. Angalarany fahavalo ny masoandrom-piainantsika, angalarany fahavalo ny kitan'ny fiainantsika, ny volantsika, ny chancentsika, angalarany fahavalo ny fifaliantsika, ny fahasambarantsika. Be da be ny zavatra angalarany fahavalo ary izany mahatonga ny fiainantsika indrindra hoe zanak'Andriamanitra ohatrany hoe indraindray miaina ao anatina faharesena, ao anatina fahakiviana. Dia izay no mahatonga antsika tena hoe hanao an'izay vavaka izay androany. Manazava tsotsotra alohantsika hidirantsika ao anatin'ny vavaka mba azahoantsika an'ilay izy. Hozy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny mpitory-teny hoe ny zavatra rehetra hozy izy dia samy manana fotoanany avy. Ao amin'ny mpitory-teny toko fahatelo dia misy an'izay amin'ny andiny voalohany ny zavatra dia hoe ao ny fotoana iomehezana, ao fotoana hitomanina, ao fotoana hitenenana, ao fotoana anginana. Be da be izany. Dia mety nisy fotoana ianao tena efa nangina ianao hoe miandry an'ny tompo ianao io, dia nanana faharetana ianao nangina, fa misy fotoana ianao tena efa reraka, tena ho kivy hoe raha oviana ihany. Fa izaho no tena ianao androany ilay fotoana tena tarika anao indray, tena te hanentana anao indray hoe angony ny herinao rehetra androany. Fa ilay izy koa tsy vitan'ny hoe mangina fotsiny. Misy fotoana tsika mangina dia Jehovah miady antsika. Fa tsy hoe izy tsy miady ho antsika foana, fa ny tiako tenena hoe misy fanapahan-kevitra tokony raisintsika koa. Misy zavatra tokony ho tenentsika koa. Hozy izy ny tenin'Andriamanitra tsy tadidiko na tony misy anazy any amin'izay hoe nahoana ianao hozy izy ry Jakoba no tsy miteny hoe lany Nebokadnezara ny sorehetra tokony ho anay, lany Nebokadnezara ny zava-pianay. Misy zavatra momba antsika nge lany fahavalo dia tsika ilain'Andriamanitra mitaraina aminy, tsika ilain'Andriamanitra tena hoe miteny aminy, mitsotra aminy. Dia izay zavatra izay no ilaina tsika tena hoe mitsotra ny amin'ny zavatra misy eo amin'ny fiainantsika mba ahafahan'Andriamanitra tena hoe miasa malalaka eo amin'ny fiainantsika. Ao amin'ny mpitory-teny ihany raha hijerintsika ny ao amin'ny toko 10 ny andininy
fahadimika hatramin'ny fafito ao dia misy teny hoe arita kosa izy aty ambany masoandro izy ary toa fahadisoana ataon'ny mpanjaka izany ozy izy asandratra amin'ny ambony indrindra ozy izy ny adala ary ny mpanan-karena amin'ny toerana ambany. Tian'ny mpanoratra tenena dia ohatra ny hoe misy zavatra mifanakalo zany, ohatra misy zavatra tsy ohatra ny hoe tsy normalina zany, hoe adala indray ve no sandratrany amin'ny farany ambony dia ny mpanan-karena indray natao aty ambany. Zany hoe misy zavatra ohatra nampifanakalozana natao ambadika an'ireny. Ireny zany dia fitaratra hoe misy fotoana ange tsika riavany tsy ny fiainantsika araka n'izay tiavan'Andriamanitra antsika mihitsy no iainantsika. Tsy le zavatra namboarin'Andriamanitra, izay fiainana be da be tokony ho asy ho anao no iainantsika, fa zavatra tereny devoly, tereny fahavalo iainantsika. Misy zavatra momba antsika nangalaro ny fahavalo. Mety nisy fotoana niainao mihitsiny, tena hoe nikendrena ho faty, tena hoe tsika mihitsy nikendrena ho sorona, dia rehefa tsy azontsika, rehefa tsy azony ny aintsika dia angalary indray ny anjara fahasoavanao, angalary indray ny fahasalamanao, angalary indray ny anjara fitahianao, angalary indray ny fidiram-bolanao. Dia gaga ianao fa tsy ahoana ianao very ny asanao, gaga ianao fa tsy ahoana eo rava ny tokantranonao, satria misy karazana zavatra ataon'ny fahavalo any amin'ny tontolo ara-panahy, izay mahatonga ny zavatra eo amin'ny fiainantsika very. Androany dia tenenao hoe azontsika atao tsara ny mitaky an'ireny, azontsika atao tsara ny mitaky ny rariny eo anatrehan'Andriamanitra, satria Andriamanitra tena miteny mihitsy ao amin'ny Isaia hoe nahoana ianao izy no miteny hoe tsy hitan'Andriamanitra ny rariny reto tokony ho ahy. Tsy fantatrao va, tsy efa renao va fa Andriamanitra mandrakizay Jehovah, Andriamanitra mandrakizay Jehovah, ary izy efa niteny mihitsy hoe ny hanomezana voninahitra azy no antom-piziko sy ny antom-pizinao, mpanompo ny zasainao, efa nofidiny ary tsy ho ariany izany mihitsy, ary ho mpandresy manoatra ny mpandresy no antony ny fidianan'Andriamanitra asianao. Fa isika mila tena hoe mivonona mandray ny toerantsika. Ny olona mantsy ry havana dia izao za aloha zany ty ary ataoko hoe zay ngamba ny anisan'ny zavatra anankiray tena hoe naporisika hoe anao an'ity fandaharana ty, satria zavatra tsapako dia tena hoe ringana tokoa ny olona noho ny tsy fampian'ny fahalalana. Ny zavatra ampianarina ny olona zany matetika dia ohatra ny hoe mianatra fotsiny ny tenin'Andriamanitra, dia feno tenin'Andriamanitra fa tsy tena hoe ahoana ny ampiarana azy, ahoana ny iainana amin'izy ahafana manana ny tenany hoe fiainana fandresena, dia lasa ringana ny olona noho ny tsy fampian'ny fahalalana, tsy ampy ny fitariana, dia lasa tsy hitan'olona izay atao very-hevitra antsika kristiana, satria ohatra ny hoe tenin'Andriamanitra fotsiny ny aintsika fa tsy hitantsika hoe ahoana ny tokony atao. Fa za androany tena miteny ianao hoe mila tena hiainantsika ny tenin'Andriamanitra, mila tena ampiaritsika ary tena tazomintsika ny tenin'Andriamanitra, ary mila tena fanapahan-kevitra tsika, satria ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ny olona rehetra dia tsy tokony handray afa-tsy zavatra avy amin'Andriamanitra. Dia maninona zasy ianao mandray zavatra avy amin'ny fahavalo? Fiainana tsy tokony iainantsika ny iainantsika. Firifiry tato ato izao be da be mantsy nareo miditra MP aty amiko aty, dia manontany dia anatina vavaka no mahita be da be amintsika mitondra zioka eto tena mavesatra. Dia rehefa tena resako le olona enao ohatr'izao, enao ohatr'izao ny zavatra hitako aminao, dia tena marina izany soeralalao. Ampizogain'ny Satana zioka tsy atonona antsika. Fiainana tsy tokony ho zakaintsika no asaina ho zakaintsika. Nefa ny tenin'Andriamanitra miteny hoe mankanesa ty amiko anareo fa malemy fanahy sady tsy miavina-poa, eto ny zioka kosa izy Jesosy. Fa za miteny ianao androany, mila manapa-kevitra tsika, mila tena hoe tsy manaiky tsontsika zay zavatra tsy rariny, zay zavatra tsy tokony fiainantsika. Mila manomboka mandany rentsika ary mila manomboka mitaky ny rariny tsika. Ary za dia tena miteny ianao mialoha
hiditra ao anatin'ity vavaka ity tsika. Hiditra ao anatin'ity vavaka ity tsika rehefa avy eo. Fa saingy sa tadidio fa ny devoly na reo olona mpanompon'ny Satana, reo fanaratsy rehetra zay nangalatra an'ireo zavatra ao reo nangalatra mombanao reo, izy io mieritreritra hoe fa lasany tanteraka iny, izy mieritreritra hoe efa tsy hanao tsony iny fanazy. Ary raha va manomboka amin'ny fo mitsangana manao an'ity vavaka ity ianao dia manomboka anao fomba rehetra izy hanakatsakanana anao, satria tsy foiny iny zavatra iny fa mamy loatra iny. Tenin'Andriamanitra any miteny an'izany any amin'ny ao amin'ny Joba toko faharoapolo ao amin'ny Joba toko faharoapolo andiary amin'ny ambony andinina angamba ny 17 eo sa 14 izy miteny an'le hoe na telo nozy izy le ratsy, na telo ny nozy izy dia mamy tao ambavany dia nitsitsitsino ozy izy. Fa zao arenany na telo nozy izy nefa ho alohany indray, loaran'Andriamanitra ao akibony izany. Jereo tsara, Andriamanitra afaka mandoatra ny renany akibony reniratsy fanahy ny zava-tsoa rehetra tsika rehetra, fa izy mila miandry antsika miteny, izy mila miandry antsika miantso azy hiasa ao anatin'izany. Ary tena devoirantsika no miasa ao anatin'izany. Ka aza taitra ianao rehefa hiditra ao anatin'ny vavaka izao, mety hanomboka hanofy ratsy ianao, mety manomboka misy ataka eo fiainanao, fa za miteny ianao, mahereza ianao, toy izy ny adinao, aza manaiky tsony manomboka zao, raha tsy miverina aminao daholo ireo zavatra rehetra zay fantatra hoe tokony ho anao, na ny tsy fantatrao ary, satria za dia hanambara aminao koa androany hoe be da be ny zavatra momba antsika nangalarin'ny fahavalo. Sasany ary ao anatina reny asa vavaka fanafana sy fahitana reny no ahitanay hoe misy aneka sy fijoroana vavolombelona, no ahitanay hoe misy karazana olona mbola tsy teraka akory izy, efa fantatr'ireo mpanompon'ny Satana zay ray aman-dreny be ny razambe aty aloha be aty hoe isy zaza ohatr'izao teraka ny arinana ihany, isy olona ohatr'izao teraka ato amin'ny taranako ato, olona tena mahery be, tena manana anjara voatendry manokana mihitsy eo anatrehan'Andriamanitra, dia angalariny re, azony re, reo mpanompon'ny Satana reo manao an'izany, ary tena vitany zareo zany. Io mangalatra ny zavatritsika reo mety olona, zany hoe mety olona efa maty, fa mety ho fanaratsy koa reo toerana zay iazonany andreo mety any amin'ny monde pandemoniaomany, mety any amin'ny monde titaniaomany, any amin'ny monde sous-marin any. Zany hoe azavaiko izy mba tonga anao tsy hoe anaraka amin'ny boky fotsiny rehefa hivavaka tsika rehefa avy eo, fa reo zavatra rehetra zay momba antsika na fenipelina any amin'ireny toerany ireny, mila takitsika daholo reny androany, mila miverina amintsika daholo reny androany. Gaga ianao fa tsy rojo vetiny eo lasa mikorontana ny fahasalamanao, mikorontana ny tokantranonao. Marina tokoa hoe nisy zavatra nitranga teo fiainantsika, araka n'izay vao nianarantsika vaingana hoe nanokatra varavarana, namefy toerana ho an'ny devoly, efa mibebahanao reny, kanefa gaga ianao fa ny fiainanao mbola teo ihany. Satria maninona? Ny any amin'ny tontolo ara-panahiny tsy mety mamotsitra anao. Fa koa marina androany le tenin'Andriamanitra hoe mahery tsy mety mamotsitra azy izy zay nambabo azy. Fa saingy izao mahery ny mpanavitra azy, Jehovah Tompo marina ianarana. Ninona no baboin'ny fahavalo dia ho marina aminao androany le tenin'Andriamanitra hoe zay rehetra nambabo, zay rehetra nihinana azy izy dia mba hohanina, zay rehetra nambabo azy dia mba ho baboina. Zany ke ny tenin'Andriamanitra, satria izy amaly anao, amaly miadinao, izy miajinao. Fa tsika mila tena manapa-kevitra. Ny olana indraindray efa ao anatin'ny olana tsika, mbola varim-bariana, mbola be lalao, mbola tsy mifantoka, nefa ny fahavalo manao izay ataony ary tena mahazo vary. Ny olana indraindray isika
loazantsika mitantara amin'ny problèmatsika amin'olona foana mitantara amin'ny problèmatsika amin'olona nefa tsy fantatsika hoe ndraindray amin'ireny olona reny raha vao tsy tena olona manana an' jesosy reny raha vao tsy tena olona hoe tena mpanompon'andriamanitra reny ndraindray nge ianao manome information gratuite an'le olona afany vaomay mandetika anao afany vaomay manao zavatra aminao za tena tratran'izany mihitsiny nisy zavatra ohatr'izany tena niainako teo amin'ny fiainako de mieritreritra hoe tsotra de maratra ny fonao de mitantara ay moa ty olona iresanao sy tantaranao anazy ty no tena nisan'olona tena namely anao ary nanokatra faravara mila jerevantsika ireny mila jerevantsika ireny manomboka androany hiditra ao anatin'izay vavak'izay sasenao a fa ny farany tena angatahako hoe rehefa anao vavaka ohatr'izao tsika satria tena iriko hoe ho averimberinao zao vavaka zao ary aza votsika tsapana hoe tena zany mahazo aina tsara fananao mahatsapa fitsaharana sy fiadanam-po ianao satria efa tonga eo amin'le toerana izay tiavan'andriamanitra anao ianao mandrapatonga an'izay avereny foana ty vavaka ty averimbereno fa ny angatahako aminao hoe alohany anaovanao an'ity vavaka ty a de zao aoko regle tsara eo anatrehan'andriamanitra ny zavatra rehetra aoka ianao tsy olana trosa raha misy zavatra olona tokony alohanao raha misy zavatra olona tokony averinao regleo averenao aloha satria ny devoly ry havana de hiteny mihitsy hoe ianao mitakitaky ny rariny aty aminay ianao mitakitaky mombanao rehetra averina aminao nefa ny zavatra olona ary tsy averinao de indray no ny azonany ianao de gaga ianao ohatra ny tsisy valiny le vavaka fa regleo tsara aloha ny zavatra rehetra eo anatrehan'andriamanitra eo anatrehan'ny olona ny ampahafolo-karena ny fanatitra ninonina eo anatrehan'andriamanitra ninonina eo anatrehan'ny olona regleo tsara aloha alohany hidirana ao anatin'ity vavaka ty regleo ninona tsapanao hoe tena eloka ao tena mahatonga anao manalavitra an'andriamanitra tena ifinay amin'i jesosy ireny a tena hoe ifinay amin'ny fonao reny de elao tanteraka mba tsy hahafahan'ny satana miampanganao amin'ireny intsony fa za miteny ianao fa raha tena vitanao zany ka ataonao ty vavaka ty tsy afaka ny azona intsony ny zavatra mombanao izy fa tsy maintsy miverina amin'loany zay rehetra anjara voatendry efa no manin'andriamanitra ao anao hatramin'izay de hatramin'izay nahatongavanao taty ambony tany mba ho vonaitry ny arany antom-pisinao zay ny ely fandraontsika hivavaka vavakantsika tombokontsika amin'ny fisaorana ny tompo satria andriamanitra lehibe izy andriamanitra tsara ianao Jehovah andriamanitra tsara sady mpanao tsara ianao endreny fahasoavanao sy ny famindramponao zay ataonao aminay isan'andro mankasitraka anao zay andriamanitra raha mbola nomenao fotoana indray na de ataoko hoe misy ny olana ao amin'ny ara-pitaovana misy ny sakatsakana rehetra fa misaotra fa andriamanitra miady ho anay tokoa ianao miasa ianao andriamanitra ao de tsisy mahasakana izany fa mbola manana fotoana indray zay ahafanay mifampivavaka ao anatin'izao fandaharan'izao voninahitra ny eo anao andriamanitra misandrata ianao ao anatin'izao fotoan'izao manamasina anao indray zay miankohaka feno tanatrehanao Jehovah ny aminay manontolo amin'izao fotoan'izao manome voninahitra anao zay manolotra ny saotra sy ny dera satria lehibe ny fitiavanao andriamanitra mahery ianao andriamanitra mahagaga ianao no mitantana sy miaro anay tsirairay avy tompo mbola ahafahanay manana fotoana tahak'izao indray de isaoranay indrindra ny anaranao isaoranay ny amin'ny fitaovana rehetra isaoranay ny amin'ny fandaminana rehetra isaoranay ny hery sosotrao zay miasa aminay isaoranay ny amin'ny ranao zay miasa mamonto anay mamotrika mandrava ny hery maizina rehetra ireo karazana sarotsarona rehetra ireo fanapitroka pitroka rapitroka vavaka rehetra manonona ny ranao Jesosy miasa any amin'ny isa-tokantrano any amin'ny fitaovana amin'ny fomba rehetra fana mampita an'izao vavaka izao mba tena hoe nerinao ny asa eto aoka ianao fanamasina nitarika anay koa ao anatin'izao fotoan'izao tario zay fanamasina kaseho fonay kaseho tanteraka ny tsirairay avy mba afanay tena hoe mahatsapa fanatrehanao afanay mandray hery avy aminao indray fanamasina afanay manao vavaka araka ny fanahy sy ny fahamarinanao andriamanitra mba ho anitrakasitrana eo anatrehanao indray zany ao anatin'izao fotoana zao mba afanay manome voninahitra anao de manjaka feno tompo ao anatin'izao fotoan'izao amin'ny anaranao Jesosy ny angatahnay izany
ao anatin'izany dia manomboka miditsika. Manomboka miditra tsika ao anatin'ny fifonana. Mifontsika ny amin'ireo karazana fahadisoantsika rehetra. Mifontsika ny amin'ireo fahalementsika rehetra. Mifontsika ny amin'ireo karazana fahavarim-bariana, ny amin'ireo tsy fitandremana rehetra. Mamindrafo aminay Andriamanitra. Ny amin'izay rehetra mety ho fahadisoanay. Ny amin'ny tsy fitandremanay, ny amin'ny kitoto rehetra. Indrindra tompo ny vesatra ny anatin'ny fona ihany. Ny alahelo, ny tsy famelan-keloka, ny lolo-posy ny tompo. Mamindrafo ny amin'ny endrika fiavonavonana sy ny firehariana. Ny tsy faharetanay. Kanefa ny ianao miteny hoe raha maharitra izahay dia mahatana ny ainay. Mamindrafo Andriamanitra ny amin'ireo varavarana rehetra izay sokafanay ho amin'ny fahavalo teo amin'ny fiainanay. Mamindrafo Andriamanitra ny amin'ireo karazana tandrevaka rehetra. Mamindrafo Andriamanitra ninona fahadisoanay androany fonanay eto anatrehanao. Ny any amin'ny faratsian'ny fisainanay, ny faliton'ny eritreritray, ny tahotra ny fanahina ny anatina ihany. Mamindrafo aminay tsirairay avy ianao. Mamindrafo ny amin'ny fahotan'ireo mpiray-tam-po aminay. Mamindrafo ny amin'ny elok'ireo ray aman-dreninay. Mamindrafo ny amin'ny elok'ireo ankonanay sy ny manodidina anay rehetra. Mamindrafo Jesosy ny amin'ireo resaka rehetra izay ny fanaovanay taman'olona, ny tantara ny fiainanay, ny tantara mombanay, ny amin'ny fisehosehoana ivelany rehetra, izay mahatonga ny olona manara-maso, mahafantatra mombanay sy ny fiainanay, mahatonga ny olona hialina, mahatonga ny olona hitsiritra, mahatonga ny olona ankahalanay. Lasanao ny zavatra hafahafa teo amin'ny fiainanay. Mamindrafo aminay ianao Andriamanitra. Ny amin'izay rehetra okazion nomenay amin'ny fahavalo. Nafahany namely anay. Nafahany nandrobanay, nangalatra anay, nambabo anay. Androany Jesosy amin'ny mangataka ny rano indray izay hanadio anay. Mangataka ny rano indray izay tompo hanafaka anay amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Esorina ireo fisaintsainany ratsy rehetra. Ireo karazana fampetipetenana rehetra. Ireo karazana tsy fahatomombanana rehetra. Any amin'ny tenanay, any amin'ny ainay, any amin'ny fananay. Esory daholo izany androany Jesosy. Aoka ny ranao tompo hanadio anay amin'izao fotoan'izao. Aoka ny ranao hanadio ny sambatan'olona izay manaraka ny sofandaran'izao. Hanafaka indray ianao, hanasitrana indray ianao amin'izao fotoan'izao. Amin'ny anaranao Jesosy ny angatahako an'izany androany. Mangataka izay tompo ny ranao koa manomboka. Hanadio an'ireo karazana information rehetra, ireo zavatra rehetra momba anay. Any am-pelantanan'ny Satana. Ireo karazana zavatra mahakasika anay rehetra. Any am-pelantanan'ny Satana. Ninona fiampangana, ninona fanameloana anay, vokatry ny fahadisoanay, vokatry ny elokay. Jesosy izay rehetra efa nibebanay marina teo anatrehanao. Ka mbola zon'ny Satana any amin'ny tontolon'ny aizina any androany. Manona ny ranao izay mamafa andreny amin'izao fotoan'izao. Diovy amin'ny ranao fafa daholo ireo fiampangana rehetra, ireo fanameloana rehetra izay mahakasika anay any am-pelantanan'ny Satana. Ninona ireo dosie rehetra Jesosy androany. Fafao indray reny, esory indray reny, poteo sy ravao amin'ny rano indray reny androany. Ninona Jesosy eloko ny ray aman-dreninay. Ninona Jesosy ara-tsy toetra andreo. Razambe anay, ny fianakavianay, mpiray-tam-po aminay, mamindrafo aminay ianao. Aoka ianao ny hanafaka any amin'ny tsy fahamarinana rehetra androany. Mba ho marina izay tompo raha miteny eto anatrehanao amin'ny anaran'i Jesosy manomboka androany. Aoka ny ranao hanadio anay. Dia vozy amin'ny herinao indray izay androany. Aoka ny tsotro fanamasinao hiasa hikasika mahely anay tsirairay avy. Amin'izao fotoan'izao hanavao anay indray Jesosy. Hanavao momba anay rehetra. Avozy indray izay ninona tsy araka sitraponao teo amin'ny fiainanay. Avozy indray amin'izao fotoan'izao. Avozy ny tenanay, avozy ny ainay, avozy ny fanahinay. Ninona potika, ninona rava. Avozy izay Jesosy mba ho araka n'ilay olona, araka ny endrikao, araka ny nanaovanao anay hatramin'ny voalohany. Dia ilay olona feno, ilay olona tianao, ilay malala eo masina
ianao lehibe voninahitra sady tiana ozy izy ianao aoka mba ho tonga amin'izany tsirairay avy amin'izao fotoana izao mba afany manatona anao ampasahiny afany miteny ao anaty anao amin'izao fotoana izao satria zay Jesosy mangetaeta araka ny teninao mila mitaky ny rariny eo anaty anao zay mila mitaky ny rariny ny amin'ireo zavatra rehetra zay nangalariny fahavalo zay mahatonga ny fiainanay tsy araka ny sitraponao kanefa ianao ny teny hoe izao olona noforoniko ho azao no anambara ny fiderana Jehova o avozindray zay androany avozindray fifanekena rehetra zay efa nataonao taminay avozindray Jesosy androany noho ny amranao reo anjara fitena sy fahasoavana rehetra tokony anay amin'ity ity mangataka ny herinao zay afanay maka an'ireny amin'izao fotoana izao aoka ny Jesosy fanamasinao hidina tsy anatinay indray amin'izao fotoana izao aoka ny fanahy mahery avy aminao Jesosy amenao anay androana ny fahosaosana rehetra afanay mandresy ny rehetra nana fahavalo araka ny teninao dia aoka ny herinao hiasa ty anatinay aoka ny herinao ny amianay fatakarana aoka ny herinao ny amianay fahasahina androany amin'ny anaran'i Jesosy noho ny amran' Jesosy dia miteny aminao zay androany Satana sy ny miaramila ny rehetra amin'ny anaran'i Jesosy na olona io na fanaratsy io na mpamosavy io amerina amilony zay rehetra makasika anay manomboka amintsika ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta ninona zavatra makasika anay reto nangalarina reo androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta avoay zany avereno zany araka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia dia tononay amin'ny anaran'i Jesosy Jehova ny momba anay sy miady ho anay no mandidy ny avy any avaratra iteny hoe avoay ny avy any atsimo anao hoe aza tazonina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta avoay zay rehetra makasika anay manomboka androany reo olona efa maty rehetra nangalatra ny zavatra anay tsirairay avy dia reto olona rehetra mangalatra azafady reto olona rehetra manaraka ny reto fandaharan-dreto ninona zavatra makasika anay tsirairay avy nentinareo nangalarinareo nentinareo levinany androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta lay tompony hery sy ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ tany ary efa nandresy ny hery fahafatesana sy ny any ambanin'ny tany rehetra androany amin'ny anaran'izany Jesosy zany avoay daholo zay rehetra makasika anay avoay daholo zay rehetra makasika anay tsirairay avy ny anjara fahasoavana ny anjara voatendry ny anjara fitenena rehetra tokony raisinay avoay daholo reny manomboka zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta mandidy an'ireo fanany rano rehetrarehetra reo karazana fanany anatin'ny ranomasina rehetra avoay daholo zay rehetra makasika anay reo rakitra any amin'ny maizina reo arenana fenina any amin'ny mangingina ninina anjara voatendrinay nangalarina mahatonga anay iaina ao anatin'ny fanandevozana ao anatin'ny fantrana ao anatin'ny fampitena ao anatin'ny faravana ohatra ny olona manjenjely lava fotsiny lasa olona tsy misy tanjona ho lasa olona tara lava amin'ny zavatra tokony ataonay tsy araka an'izay tokony ho fandrosoa fiainanay androany lavinay amin'ny anaran'i Jesosy ninina tenenareo ninareo karazana fekevitra nyraisinareo lavinay amin'ny anaran'i Jesosy zany lavinay amin'ny anaran'i Jesosy zany ary raha mampanompon'i Jehova androany piteko siravako daholo reo karazana didy amandalana rehetra navoakanareo makasika an'ireto olona reto afaka reto olona reto amin'ny anaran'i Jesosy noho izany avoay zay rehetra makasika azy avoay zay rehetra makasika azy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta naiza misy an'izany na ny amin'ny mode pandemonium na ny amin'ny mode titanium na ny anatin'ireny volana sy kitana sy masoandro sy ny astra isan-karazany reny na ny amin'ny vazatany efatra na ny anatin'ny fasana na ny anatin'ny vatolampy na ny anaty hazo na aiza na fenanareo ny anjara voatendrinay ny anjara fifalianay ny fahasambaranay ny fahombiazanay androany mandidy amin'ny anaran'i Jesosy avereny daholo reny amin'ny anaran'i Jesosy araka ny tenin'Andriamanitra hoe tsy vola na arena ny namarotana anay dia tsy vola na arena koa no anavotana anay fa noho ny amin'ny rano Jesosy Kristy avy Nazareta dia rachetenay reny androany avereny reny androany miverina aminay reny androany mandidy amin'ny anaran'i Jesosy zay avereny zay rehetra makasika anay avereny zay rehetra makasika an'ireto olona reto misy amin'ireto olona reto very lasa asa tsy araka ny tokony ho izy asa mitondra korotana eo amin'ny fiainana asa tsy hanana fahasambarana asa tsy tokony ataony lasa ataony
mandidy amin'ny anaran'i Jesosy avereno amin'loany zay rehetra mahakasika an'ireto olona reto na resaka fahasalamana zany. Misy amin'ireto olona reto mangetaheta te hanan-janaka nangalarinareo ny fahaveloman'ny kibony. Androany mandidy amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka hiverina amin'ny laoniny zany, aoka hiverina amin'ny laoniny zany, aoka hiverina amin'ny laoniny zany androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Zay Jesosy mifona aminao ny amin'ireo karazana conspiration rehetrarehetra, ireo tsy kombakomba rehetra ny ambadimbadika any, ireo karazana faratsy toetran'ireo olona ao anatin'ny fianakaviana, satria dia mazava fa isaky ny asana famosavina tsy maintsy misy olona raira ao anatin'ny mpianakavy manolotra ny olona. Androany izay Jesosy mangataka ny famindramponao. Niza ao anatin'ny fianakavianay tsirairay avy reto nanolotra anay teo am-pelantanan'ny Satana. Ninonareo karazana ratsy toetra ireo mpianakavinay ireo nanolotra anay na nivarotra momba anay tany am-pelantanan'ny Satana. Fa androany izay amin'ny anaranao Jesosy manafona an'ireny zay, mandà an'ireny zay, mamotika sy mandrava ireo karazana fifanarahana rehetra, ireo karazana varotra rehetra, ireo karazana fifanakalozana rehetra zay natao tany ambadimbadika tany, natao tany amin'ny tontolo ara-panantany ka mitondra fampitena sy faravana eo fiainanay. Androany lavinay amin'ny anaran'i Jesosy zany, lavinay zany dia pitenay sy ravanay amin'ny anaran'i Jesosy, tsy ambilona, tsy anankely, tsy anapahefana, tsy ananjaranay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Androany Jesosy, ninonareo karazana fomba mampanao rehetra, ireo karazana rituel ozy izy ny fitenena, mety natao taminay Jesosy, mety natao tamin'ireny fanananay ireny, mety misy tamin'ireny olona manodidina anay ireny Jesosy, nindrana vola taminay ireny, nampiasa ny volanay, nanaovana zavatra hafahafa tany ambadika tany. Misy tamin'ireo olona manodidina anay ireo nanararoatra ny fahatsoranay, nampiasa ny tantaranay, ny fitarainanay, nentina tany vomay, nentina amin'ny saviana ampitehana ny ravananay. Androany izay mamotika mandrava an'ireny, mamatotra an'ireo fanaratsy rehetra nanaroatra ny asa tao ambadika an'ireny teo fiainanay. Ary na inona very tao anatin'ireny Jesosy androany avotanay amin'ny ranao indray zany. Avotanay amin'ny ranao zany Jesosy androany dia aoka hiverina amin'ny tsirairay avy indray. Ireo zavatra very rehetra nangalarin'ny fahavalo, na tamin'ny fomba ahoana na tamin'ny fomba ahoana, dia aoka ny teninao Andriamanitra ao marina, ny teninao izay voasoratra ao amin'ny Job 2:20 dia miteny mihitsy ianao hoe arena no natelina nefa ho alohany indray. Fa ianao no andoatra an'izany Andriamanitra, loharan'Andriamanitra ao an-kibony zany. Androany izay Jehovah miantso, satria ianao miteny hoe ianao niajinay. Efa nisy taona izay Jesosy nangina dia niandry. Fa ai moa izay ty sady mangina ny variana, ai moa izay ty fa sady mangina indraindray no manao sirampona, manao tandrevaka. Fa ny fahavalonay miantoka ny amin'ny fahasambaranay, ny amin'ny anjara voatendrinay, ny amin'ny fahasoavanay, ny amin'ny fitahianay. Androany Jehovah mamalia ny adinay ianao, satria ianao nefa miteny hoe niadinay, loharany kibon'ireny ratsy fanahy ireny, na efa maty any am-pasana ny otrikely aman-taonany maro ara izy, na any anaty rano, na any anaty afo, na any anatin'ireny planeta marobe ireny, na any anatin'ny rivotra, naiza misy an'ireo fahavalo rehetra izay nangalatra momba anay. Androany Jehovah aoka ny sabatra ao andoharanao kibon'ireny, satria ianao miteny hoe nahoana izahay no tsy mitaraina hoe lany Nebokadinezara ny zava-pianay. Androany izay Jehovah mitaraina eto anatrianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao. Aoka hiverina amin'ny lohany ny fiainanay rehetra androany amin'ny anaran'i Jesosy, izay tsy manaiky intsony ny fiainany diso rehetra, ireo karazana fitahiana sandoka rehetra izay petraka ao amin'ny fiainanay Satana. Tapahana amin'ny anaran'i Jesosy ny zioganao rehetra, tapaka amin'ny anaran'i Jesosy ny zioga rehetra izay anandevozanao an'ireto olona rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Rava daholo ireo karazana akanjo-panahy tsy izy rehetra izay ampitafianareo an'ireto olona rehetra, dia ny akanjo fahantrana, akanjo fanilikiliana, akanjo fampitena, ny faravana, ny fahafambaraka, miongotra zany manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy.
fa manomboka récupérenay takinay famerenana amin'ny laoniny ny akanjom-pananay rehetra ny akanjom-pana zay andraisanay fitahina ahatonga anay hita fity ahatonga anay hisandratra ahatonga anay hiavaka satria zany lovanay avy amin'Andriamanitra araka ny tenin'Andriamanitra miavaka manompo an'Andriamanitra sy tsy manompo azy dia androany amin'ny anaran'i Jesosy raisinay ny akanjon'ny fanavahana raisinay ny akanjon'ny fanandratana satria Jehovah Andriamanitra miteny hoe satria zany reketany fitiavana dia hanandratra azy aho androany Andriamanitra aoka ho marina aminay ny tenina ianao ny teny hoe azo alaina ny amin'ny indray va ny sambotra azo alaina na mahery indray va ny sambotra na ho afaka va ny baby marina fa ozy izy ianao hoe eny azo alaina ihany satria ianao ny mahery indrindra ny tananao mahery ny sandrinao ahinjitrao mbola afaka manafaka anay dia mamerina anay indray androany amin'ny anaranao Jesosy naiza misy an'ireo zavatra rehetra mahakasika anay ireo mety misy nalevina any ambany tany any fa miantso an'ireny amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy miantso an'ireny amin'ny anaran'i Jesosy reo anjara fitahinanay rehetra reo anjara fahasoavanay reo anjara fifaliana anjara fahasalamana fahombiazana fanandratana fifaliana fitsaharana fiadanam-po fandresena ninona zavatra rehetra mahakasika anay antsoko amin'ny anaran'i Jesosy nareo antsoko amin'ny anaran'i Jesosy reo dia manantona anay tsirairay avy naiza toerana misy anay amin'izao fotoana izao satria ny olona tsirairay avy dia samy manana ny anjarany eo anatrehan'Andriamanitra dia aoka samy andray ny anjaranay zay eo anatrehanao Jehovah tompo maro ary za miteny amin'ny anaran'i Jesosy tsy ho fikorany reto olona reto fa ary mitsodrano ny tenanay zay amin'ny anaran'i Jesosy fa zay tsy ho faty zany raha tsy matateraka misy ao anay araka an'izay nampanaovin'Andriamanitra anay eto ambony tany ninona anjara asanay ninona anjara fanomponay androany avereny zany amin'ny anaran'i Jesosy tsy maintsy mavita mission anay zay tsy maintsy mahita fahasambarana sy fifaliana fiadanana zay ho voky andro zay ary mahita andro maro ahitana soa zay araka ny tenin'Andriamanitra zay vao miala ety ambany masoandro matateraka anisan'ny andronay rehetra zay amin'ny anaran'i Jesosy lasa amin'izay ianao ny Satana lasa ianao sy ny mpanomponao rehetra aoka Jehovah sabatra ao amelo ny mpangalatra rehetra ary araka ny teninao any amin'ny Exodosy toko 2:20 ny andininy faharoa sy fahatelo hoe ny mpangalatra rehefa tratra dia manolotra avy indroa eny ary eo anatin'ny baiboly dia miverimberina foana manolotra avy indroa eny misy manolotra avy efatra eny misy manolotra impito eny androany mitaky amin'ny anaran'i Jesosy zay ny sady famerenana amin'ny laoniny miaraka amin'ny olotra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy miverina daholo reny amin'ny anaran'i Jesosy satria ianao Jehovah ny teny hoe ianao ny hanolotra n'izay rehetra lany valany dia aoka marina aminay ny teninao androany aoka ianao ny hamerina amin'ny laoniny rehetra ninona lany valala teo amin'ny fiainanay ninona babony fahavalo amarinao aminay Jesosy ny teny rehetra izay niteneninao koa nampanoratanao an'i Isaia mpaminany ao amin'ny Isaia 7:20 hoe avy lavitra ho zanakay ho sakelena no zanakay lahy hotrotrona ny zanakay vavy ho sakelena avy lavitra ny tondrana andreny aoka ianao Andriamanitra satria ny tananao tsy fohy fa mahavonjy Andriamanitra ny akaiky ianao Andriamanitra ny lavitra koa ianao ny antso an'ireny ny sandrinao mahery ny tantana an'ireny reny fanananay reny anjara fitahiana reny na fahafahafahavalo aoka ny herin'ny fanamasinao hidina any anatin'ireny amin'izao fotoana izao dia andray ny herinao reny dia tsy afaka miazona azy tsony reo milaza mahery reo milaza sambotra azy reo milaza mahery nambabo azy reo tsy nentina andefa azy reo satria ny teninao dia miteny hoe tsy mety mamela anao zay nambabo anao miazona anao mafy fa saingy mahery ny mpanavitra anay Jesosy dia ianao zany Jehovah tompo maro aoka ianao ny hamerina amin'ny laoniny zavatra rehetra mahakasika anay indray androany aoka izay tompo mba tena
hianoka le fiainana be da be avy aminao. Aoka tompo amin'ny anaranay, amin'ny alalanay reto dia anaiky ny manodidina anay, fa tena Andriamanitra velona ianao, tena Andriamanitra mahery ianao, dia tena ho tanteraka aminay ny sitraponao hoe hanambara fiderananao izahay. Tanterao aminay tompo ny fikasana tsara rehetra izay efa nomaninao anay. Aoka ho fafanao tsy eo anatrehanao tsony ny fahadisoanay rehetra. Aoka hita fiteo anatrehanao izay. Aoka hiantra anay ny masonao Andriamanitra. Ka ampiverenao aminao izay aminay indray izay rehetra tokony anay. Aoka ny herinao hamely ny fahavalo, aoka ny herin'ny sabatra ho hanapatapaka ny tanany ratsy fanahy, izay rehetra mbola miezaka miazona an'ireny anjaranay ireny. N'aiza hiazonany an'izany. Aoka ny hafana masinao andoro an'ireny, ahatonga an'ireny tsy tafajanona intsony, ireo ratsy fanahy rehetra. Aoka enjeny eritreriny, ireo mpamosavy, ireo olona manodidina anay izay anisan'ny tsy kombakomba tafiditra ao anatin'ireny. Aoka tsy ho mandry intsony ny fisainany. Aoka enjeny eritreriny andro aman'alina izy. Tsy hahita tory izy. Mandra-pamitsorany momba anay rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy ny angatanay izany. Fa izay kosa Jesosy mangataka. Tehirizony fanoloran-tenanay tompo. Amasino mandrakarivo izay. Ampaherezo izay. Aoka iredareda tsy anatinay Jesosy ny fitiavana anao. Aoka iredareda tsy anatinay ny anaovana ny sitraponao. Mba tonga anay hita fiteo anatrehanao. Satria hozy izy ianao hoe tiako izay tia ary izay fatrapitady ahy dia hita. Aoka izay nanahetaeta foana. Handeharaka ny sitraponao. Anao ny fahamarinanao. Hitady ny tavanao. Dia tehirizo Jesosy ny fanoloran-tenanay tsirairay avy indray. Ary aoka andrahanao andrakotra ny anjara voatendry rehetra tokony anay, mba tsisy arobaka an'izany. Dia omeo ny herinao izay fanamasina. Tario izay tolory saina elo izay tsirairay avy manomboka androany, mba fanay mandeha any amin'ny lalana izay fanay mifanena amin'ny anjara voatendrinay. Ao ny olona mety misy mangataka tokantrano. Ao ny olona mety ao anatin'ny fitadiavana azy. Ao ny olona mety ao anatiny olana amin'ny fikarakarana ny fianarana sy izay tokony atao. Ianao Jesosy mahalala ny tsirairay avy, fa ny zavatra azoko antoka Jesosy dia izao manana ny tsara indrindra efa manana ny tsirairay avy ianao. Ary manana hevitra heverana ny tsirairay avy foana ianao. Dia hevitra hitondra fiadanana fatsiloza. Niza ao anatin'ny olona dia fantatro fa manana milimiara de façon ianao hamoana ny tsirairay avy ao anatin'ny olona. Fa ny angatahako tompo. Aoka ny finoana tsy anatinay tsy ho levy. Aoka tanjaka ny fonay. Aoka ny hery faherezana avy aminao ambombanay. Ahatonga anay handeha dia tsy ho sasatra. Hiazakazaka dia tsy ho reraka. Fa anantenanao foana. Hibanjina anao satria ianao Jesosy dia tompo finoanay sady mpanefa azy. Ao aminao Jehova ao ny eny, ao aminao ny amen. Aoka ianao ny sandratra ny anaty fonay tsirairay avy indray. Aoka ianao ny amelombelona ny fanantenana tsy anatinay indray. Aoka ianao Andriamanitra ny ampamirapiratra ny voninahitra ao amin'ny fiainana indray. Fa tsisy olona resy manaraka anao izany. Fa kely ny andohanay dia ho lehibe indrindra ny hafaranay. Satria ianao ihany Andriamanitra no efa nanome toky fa ny hareny firenena raha ho afindra aty aminay. Ny harenan-dranomasina omena anay dia empinempina ny fonay hozy izy ianao. Ho alebiazina ny fonay. Ianao no nampanoratra an'izany any Isaia mpaminany ao amin'ny Isaia 40. Aoka Jesosy ho tanterahanao izany. Aoka mba tsy ho fandatsan'ny fahavalonay izahay, fa araka ny teny Davida mpanomponao hoe izao no ahafantaranay fa momba anay ianao dia tsy handatsan'ny fahavalonay ianao. Dia misandraty ianao Jesosy mba tsy ho fandatsan'ny fahavalonay izahay. Misandraty ianao ary aoka ianao hiasa feno amin'ny tsirairay avy. Na dia tsy mendrika araka n'izay tokony mamendrika anao ary izay Andriamanitra. Dia misaty anatinay ianao noho ny anaranao. Amin'ny anaranao Jesosy ny angatanay izany. Dia mankasitraka tompony amin'ny asa magaga rehetra izay ataonao anatin'izany vavaka izany. Fa amin'ny anaranao Jesosy kosa ny hamatorana an'ireo fanampangalatra rehetra
amin'ny anaranao Jesosy ny andrindrinanay varavarana rehetra na fandreniditra sy nazovana teo fiainanay atrapenanay amin'ny rano Jesosy ny irika rehetra manomboka androany tsy mahazo mangalatra izany intsony nareo ary mandritra izay famerenana andreny amin'ny anaran'i Jesosy. Famerenana andreny tsisy atakandro miverina aminay tsisy atakandro reny manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy dia ho hitany amin'ny tontolo hita maso zany zay mila andreny miverina araka ny tokony ho izy dia izy d'origine zay tsy mila photocopie fa izy d'origine miverina aminay zay rehetra ny natao an'Andriamanitra tokony ho anay dia zay tsy maintsy averinareo miaraka amin'ny olontra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy noho ny amin'ny rà Jesosy no takenay izany. Dia fatraiko fanampahamaly-faty rehetra tsy hamaly-faty aminay ny ankonanay fianakavianay namana mantsakaizanay zay rehetra fanerasera aminay nankolaka na mivantana indrindra fa ireo mpanasoanay sy izay fanikendrenao hiara-iasa aminay Jesosy. Dia rakofy amin'ny ranako ny anjara voatendry rehetra tokony anay ny anjara fitahiana ny anjara lovanay ny fanananay rehetra nantsana tanàna asio fefy izay Jehovah dia ao amin'ny voninay hatrao andrakotra anay mba tsisy arombaka ny am-pelantanana ary afeno izay Jesosy afeno momba anay manomboka androany mba ho lavitry ndreo fanampanarana masopitsikilo fa mba tena miara-miafina aminao tokoa Kristy ny fiainanay manomboka androany ary dia tsisy arombaka ny am-pelantanana. Dia mankasitraka indrindra tompony amin'izay asa magaga ataonao fiainanay tsirairay avy ambadika an'izany ary voninahitry ny anananao ny zavatra rehetra raisindray ny toeranao aoka ianao nisandritra amin'ny fiainany tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy naovanay izany vavaka izany asinay tomboka sy ny ranao Jesosy amin'ny vavaka izany. Amen, 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 amen. Izay ny vavaka nataontsika androany. Misaotra ny tompontsika nahavitan'izay vavaka izay mino aho fa na dia ataoko hoe tsy araka an'izay tena nieritreretiko tamin'ny voalohany ary fa tao anatin'ny fanelingelena mino aho fa hanampy anao izay vavaka izay. Raha tahiny mbola velonaina mbola be ny vavaka iarahamanao dia mitombo foana tsika satria rehefa miaraka amin'ny Jesosy tsika dia tsara makany amin'ny tsara voninahitra makany amin'ny voninahitra. Izay aloha ny vitan'ny androany atolotra ho an'ny tompo ireny tompony nampiasa dia voninahitry ny anarany irery ihany. Ankasitrahana ho antsika rehetra izay nanaraka hatramin'ny farany ny angaviako dia izao hoe zarao satria be da be tsika no bloqué ao anatina situation be da be tsika no tapidalaka ilay tsy mahita intsony izay atao ary tsy mahafantatra hoe inona ny tokony atao fa manampy tsika mamonjy fanahin'olona ao anatin'ny fotoanantsika hoe manaparitaka zavatra tahaka izao. Izay ny fandarantsika androany miararo ny fiadanan'ny tompo antsika rehetra indray. Ny fandarantsika manaraka indray hianatra tsika hoe inona avy ireo karazana fanapahan-kevitra tokony raisitsika ahafahantsika miditra ao anatiny fiainana feno fitahiana. Misy karazana fepetra, misy karazana fanapahan-kevitra tsy maintsy raisitsika mihitsy ahafahantsika tena hoe miditra ao anatin'izay fiainana feno fitahiana izay. Izany hoe Andriamanitra mantsy rehefa hitany olona dia manao an'izay arak'izay tiany. Dia jerevantsika hoe inona ny tian'Andriamanitra, ohatra ny ahoana ny tokony ataontsika ahafahantsika mahita fitoanatrehan'Andriamanitra. Satria Andriamanitra miteny hoe tiako izay tia ozy izy ary izay manome voninahitra koa izy, izay manome voninahitra azy izy no omeko voninahitra koa. Dia ho jerevantsika indray izay amin'ny manaraka fa ny androany aloha dia mametraka veloma finaritra ao antsika rehetra, manona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra, dia mirary soa raha andro dia mirary ny fanatrehan'ny tompo tena hoe avita izay rehetra kasainao ianao ny tompo hiaro sy tantana amely tolo-tsaina. Raha miala kosa dia mirary torimaso mamy sambatra ho antsika rehetra ary Andriamanitra ame fitsarana antsika manodidina antsika sady hanala ny asa sarantsika rehetra. Izay fa dia mirary soa antsika rehetra indray. Veloma daholo tompoko.